Falmerabanao ry namana mpitarika. Naveritsika omben'ombieny tanatin'ireny fiofanana haitarika ny fanaovantsika ireny fa ny haitarika na ny fitarihana ara-baiboly dia fitarihana miainga avy ao anaty miatraika ty ivelany. Noho izany dia zava-dehibe ary antoky ny fahombiazana ny haitarika sy ny fitarihana kristiana ny fananana an'ireo atsoina hoe toetra anaty fototra, toetra anaty fototra. Satria araky ny lazaiko teo hoe ilay fitarihana izay ataontsika dia miainga avy ao anaty aloha dia miatraika aty ivelany. Koa andesika hijery vitsivitsy amin'ireo toetra anaty fototra ireo izay tarafintsika avy ao amin'ny Filipiana toko 4 ny 5 hatramin'ny faraky 10. Tononkira anisany ankafizoko indrindra ao anatin'ny Baiboly ity Filipiana toko 4 5 hatramin'ny faraky 10 ity izay manao hoe aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Raha namako mpitarika, ny toetra anaty fototra voalohany izay hitantsika eto voalaza nananan'i Jesosy Kristy ary tsy maintsy hananantsika izay mpitarika te-hahomby rehetra ihany koa dia arak'izay voasoratra eo amin'ny 7 amin'ity Filipiana toko 4 ity manao hoe fa nofoanany ny tenany. Nofoanany tenany, tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny maha-Andriamanitra azy, ny toeram-boninahitra maha-Andriamanitra azy. Raha namako mpitarika, mazana isika mpitarika dia makafy fatratra an'ireny atao hoe toeram-boninahitra na anaram-boninahitra omenantsika amin'ny maha-mpitarika antsika ireny hoe prezidanty filohan'ny zatsy bishop archibishop apôstôly mpaminany sy ny sisa tsy voatanisa, fa ny ampianariny soratra masina antsika eto hoe ny toetra izay tao amin'i Jesosy Kristy dia zao tsy nofikiriny mafy, tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ireny fitoviana amin'Andriamanitra ireny, fa nanetry tena izy, nofoanany ny tenany, nanetry tena izy. Ary io toetra hoe manetry tena io moa ry namako mpitarika dia anisany toetra sarotra ho antsika mpitarika, satria tsy izany no asehon'ny fiarahamonina manodidina antsika. Ry namako mpitarika izay aporisian'ity soratra masina eto ity ho antsika dia hoe aoka ao amintsika izao fisainana izao. Jesosy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho fikirina mafy izany toeram-boninahitra sy anaram-boninahitra izany. Ary io ny toetra voalohany tsy maintsy ananantsika mpitarika kristiana dia ny hoe fanetretena. Ny fanetretena tsy midika hoe manambany tena, fa ny fanetretena dia tsy mifikitra amin'ny tombontsoan'ny tena fa manao lahara-pahamehana ny tombontsoan'ny hafa. Tsy mifikitra amin'ny tombontsoan'ny tena fa manao lahara-pahamehana ny tombontsoan'ny hafa. Raha namako mpitarika, mazana nefa indrisy ny mpitarika raha vao tonga amin'ny toerana anankiray ary matetika na dia mbola tsy tonga amin'izany toerana izany ary ny zavatra efa mihazakazaka ao an-tsainy sady dia ny hoe inona ny tombontsoako amin'ity toerana ity, inona ny tombontsoanay menakavy, inona ny tombontsoan'ny fikambanako, inona ny tombontsoan'ny fokony aviako, inona ny tombontsoan'ny atoko politikako. Izany no toe-tsaina mibaiko ny ankabeazan'ny mpitarika. Fa eto kosa ny toe-tsaina izay ampianarin'i Jesosy Kristy antsika, ampianarin'ny soratra masina antsika, toetra fototra izay tsy maintsy ananantsika dia ny hoe tsy mainka hifikitra amin'ny tombontsoan'ny tena fa manao lahara-pahamehana ny tombontsoa ho an'ny hafa. Izay zany no toetra anaty fototra voalohany izay tsy maintsy ananantsika dia ny fanetretena. Ny toetra anaty faharoa izay tarafintsika koa eto amin'ity toko ity dia mbola eo amin'ny 7 ihany izay manao hoe fa nofoanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo. Jesosy Kristy tsy hoe nanompo fotsiny fa naka ny endriky ny mpanompo, naka ny toeran'ny mpanompo, naka ny andraikitra ny mpanompo. Ry namako mpitarika, anisan'ny zavatra tena sarotra ho an'ny mpitarika ankehitriny izany hoe maka ny toeran'ny mpanompo izany, satria ny endrika hitantsika amin'ny fiarahamonina ny amin'ny atao hoe mpitarika, ny mpitarika tsy natao hanompo fa natao ho topoina, natao hibaiko, natao
anjakazaka. Ary zany indrindra everiko fa nahatonga an Jesosy Kristy nametraka mazava tsara raha vao tonga tety ambonin'ny tany izy dia nilaza hoe fa ny zanak'olona tsy tonga hotompoina fa hanompo. Ary rehefa hiala tety ambonin'ny tany izy dia mbola nanome fampianarana tamin'ny alalan'ny sary mazava mihitsy nanasa ny tongotry ny mpianany izy ary nilaza hoe izao no ataovy fampianarana no apetrako anareo ka ianareo koa aoka mba hifanasa tongotra raha izaza zay ataonareo hoe tompo aza manasa ny tongotrareo. Namako everiko fa ny fampianarana fototra tena tiany Jesosy apetraka tsy dia voatery hoe tsy maintsy mifanasa tongotra isika, azo atao ihany zany, fa ilay tena toetra anaty tiany tompo hipetraka dia ilay hoe toetra maha-mpanompo. Ary naveritsika ombenombeny tao amin'ny fiofanana I-Tarika fa ny fianarana ny fanompoana io dia manomboka ao atokantrano aloha, ao atokantrano ny mpitarika no mianatra manompo. Tsy midika zany hoe voatery anasa ny tongotry ny vadinao foana ianao, fa mety anasa vilia, anasa vilany, anasa lamba, apandro ny ankizy sy ny sisa sy ny sisa. Raha ilaina izany. Dia rehefa hainao no makolokolo sy mamboly zany toetra mahampanompo ao tokantrano zany dia tonga mianatra an'izany koa ianao eo amin'ny sehatry ny fanomponao. Ka tsy voatery koa ianao hoe anasa ny tongotry ny mpiangona na anasa ny tongotry ireo mpikambanao aminao, fa mety anasa ny WC na anao asa zay atonga anao aneo zany endrika mahampanompo izany. Ry namako mpitarika ny toetra anaty fototra zay tiana ho zaraina faharoa eto zany dia ny hoe toetra maha-mpanompo. Mila maka ny toeran'ny mpanompo amin'ny fotoana rehetra ianao, naiza amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana dia manontany tena foana hoe inona no azoko atao an'ny hafa, inona no azoko hanompoana ny hafa, inona no azoko hanampiana ny hafa mba hahasoa azy, inona no azoko atao amin'ireto olona tarihako reto, inona no azoko hanampiana ireto olona tarihako reto, fa tsy mainka anontany inona ny azon'izy ireo atao amiko, izy ireo kosa atao tsimba, izy ireo kosa atao tsimba, fa inona no azoko atao. Zay no atao hoe mpanompo. Mihevitra foana zay azo atao an'ny hafa, mihevitra foana zay ahasoa ny hafa. Ry namako mpitarika ny toetra anaty hitantsika voalohany teo dia ny hoe fanetretena, ny faharoa dia ny hoe fanompona, ny fahatelo dia mbola hitantsika eto amin'ity andininy fahafito ty ihany zay manao hoe fanofoana ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Zava-dehibe io ho an'ny mpitarika, ary io no naseho an'i Jesosy hoe nahatongavany ho manam-pitoviana. Ny antsokon'izy io, ny antsontsika an'izy io tao amin'ny Haitarika dia hoe fitoviana. Ny tena tiana lazaina amin'ilay fitoviana dia hoe ianao manao fanahiniana haka ny toeran'ny hafa. Ianao manao fanahiniana hitovy amin'izay tsy mitovy aminao. Ianao manao fanahiniana hiara-monina sy hiaina tahaka ireo izay tsy mitovy aminao. Izay ty ilay hoe fitoviana. Ary io ry namako mpitarika ilay ambarany soratra masina ao amin'ny Jaona toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny fahatelo, raha milaza nahatongavan'i Jesosy ho tonga nofo izy hoe Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo ary niara-nonina tamintsika. Zany hoe tena tsy misy fandraisany, tsy misy tovizany mihitsy zany Andriamanitra sy olona izany, fa Jesosy Kristy nanao fanahiniana ho tonga nofo, ho tonga olona, dia niara-nonina tamintsika, niara-nipetraka tamintsika, ny hinana ny sakafontsika, ny teny ny fitenitsika, ny tafy ny fitafitsika. Ary zay ny fanalahidy ny fahombiazany ny fitarihana kristiana, zay fanaovana fanahiniana hitovy, na antsoina hoe fitoviana izay. Io ngamba ilay amin'ny teny frantsay izy dia hoe incarnation. Zany hoe tena maka ny toerana, maka ny toetra, miara-monina, miara-miaina. Ny mahatonga ny fivavahana kristiana tsy dia mahomby loatra, na ny fitarihana kristiana tsy mahomby loatra mazana, dia ny finiavana hiavaka, tsy hitovy, miatakataka, mialangalana. Hoy ny fampianarana mazana enitsika hoe atao fantatry ny olona mihitsy hoe miavaka tsika, hafa ny fitenitsika, hafa ny fitafintsika, hafa ny fihinantsika. Fa Jesosy Kristy kosa tena mifanohitra amin'izany nataony havako rehefa tonga tety ambony tany izy dia niezaka hitovy. Ary raha nivavaka ho an'ny mpianatra izy, tao mivavaka afara nataony tao amin'ny Jaona toko 7:20 dia nilaza hoe nivavaka ataoko tsy nialanareo amin'izao tontolo izao, fa nijanonanareo amin'izao tontolo izao, nitondranareo fiovana ao amin'izao tontolo izao.
ary raha tetỳ ambony tany Jesosy dia zany tokoa no nataony, tsy niatakataka tamindreo zay tsy mitovy tamin'ny olona reo, nailikilika toy ny mpanota, ny mpijangajanga sy ny mpamoretra izy, fa tena ireny no niara-niosina taminy satria tonga olona izy, ary ny olona dia mira mpanota. Noho izany raha tonga olona Jesosy dia niara-nonina tamin'ny mpanota, dia ny mpanora-dalàna, ny vehivavy-janga sy ny mpanota hafa zay tao amin'ny fiarahamonina nisy azy. Ary Paoly apôstôly dia tena nanana ny toetra anaty manao fanahiniana hitovy amin'izay tsy mitovy amin'io mihitsy. Hoy izy hoe raha tany amin'izay tsy nanana lalàna izy dia nanjaro tahaka ny tsy nanana lalàna, na dia tsy mba nisan'izany ary tany amin'izay tsy jiosy izy dia tahaka ny tsy jiosy, na dia tsy tahaka izany ary efa tonga zavatra rehetra, hoy Paoly, mba hazahoana azy rehetra. Koa ry namako mpitarika, ny toetra fototra fahatelo izay mila hanananao raha te-hahomby amin'ny fitarihana kristiana ianao dia izay le hoe manao fanahiniana hitovy amin'izay tsy mitovy amin'ny tena, ka tena maka an'izay endrika fitoviana izay mba hazahoana azy ireo, mba hitarihana azy ireo ho amin'ny tena fahombiazana. Ry namako mpitarika, ny toetra anaty hitantsika teto izany dia hoe fanetretena, fanompona, fitoviana. Ary ny faefatra dia mbola eto amin'ity teny ity any amin'ny andinin'ny fahavalo milaza hoe ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Fanekena, zay le toetra anaty mila nanantsika mpitarika. Fakatoavana. Raha ny tena marina dia hoe fakatoavana anjambany. Fakatoavana anjambany an'Andriamanitra. Ry namako mpitarika, ny fomba nanazavatsika nyty hoe fakatoavana anjambany ity rehefa nanao fiofanana haitarika isika dia ohatra nraisina foana hoe raha ohatra moa ianao tonga miatrano any aman'olona na miditra amin'ireny toeram-pisakafoanana ireny, ny fanontaniana mazana ataon'ilay mpandroso sakafo anao dia ny hoe inona tompoko ny rano tianao hosotroana, inona tompoko ny rano tianao hosotroana. Tsotra be mamaly an'izany, jus de fruit, coca, soda sy ny sisa arakaraka izay tianao hosotroana. Fa mba raiso-tsaina anie hoe raha izao ny fanontaniana ataony aminao hoe inona tompoko ny rano tsy tianao hosotroana, inona tompoko ny rano tsy tianao hosotroana, mety ho sahirana ianao mamaly an'izany. Ary io angamba ilay misy fiteny malagasy zay mantsy manao hoe misotro ny rano tsy tiana, misotro ny rano tsy tiana. Ary izay indrindra no endrika ity toetra anaty faefatra ity hoe misotro ny rano tsy tiana dia fakatoavana anjambany an'Andriamanitra. Jesosy Kristy ve tena misotro ny rano tsy tiana izy raha tetỳ tany. Ary raha nivavaka farany tao Getsemane izy dia izany nivavaka nataony hoe Andriamanitra hoe sory amiko ity kapoaka ity, raha azo atao. Kanefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Tsy voateo Jesosy no nianatra an'izany fa efa nandritra ny fotoana rehetra niainany tetỳ ambony tany dia izany ny toetra nampianariny antsika hoe tsy ny rano izay tiana ihany fa ny rano tsy tiana ihany koa dia mila sotroina. Manaiky makatoa an'Andriamanitra anjambany. Ry namako mpitarika, io toetra makatoa an'Andriamanitra anjambany io dia toetra tsy maintsy anananao, ananako raha te hahita fahombiazana. Makatoa an'Andriamanitra na dia tsy azoko aza izany. Makatoa an'Andriamanitra na tsy tiako azy izany, makatoa an'Andriamanitra na tsy mazava amiko ary izany, izay natao hoe fakatoavana anjambany. Eto ampamaranana ry namako mpitarika dia ampatsihivina indray fa ny haitarika na ny fitarihana ara-baiboly dia fitarihana miainga ao anaty miatraika ety ivelany. Ny fitarihana kristiana dia miainga avy amin'ny fanananao andro toetra anaty fototra aloha. Ary anisan'izany ny fanetretena, ny fanompona, ny fitoviana ary ny fanekena, fakatoavana an'Andriamanitra. Raha anananao reo ary anananao betsaka dia tsy avelan'ireo ho malaina ianao fa ho tonga ahomby sy ahita vokatsoa eo amin'ny fitarihana izay ataonao. Eto amin'ity Filipiana toko faharoa ity ohatra, satria Jesosy Kristy nanana andreo toetra anaty fototra ireo dia izao ny voalaza manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy hoe koa izany no nanandrata n'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andole alohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ary izany dia toko ho antsika raha namako mpitarika fa raha manana ireo toetra fototra
anaty ireo sika ireo toetra anaty fototra ireo sika dia ho toy izany koa ny fahombiazanao hasandratra Andriamanitra hiavaka noho ny hafa ianao noho ny fanananao andro toetra anaty fototra ireo. Ary tsy izany ihany fa ho voninahitra Andriamanitra ray hoy ny voalaza eto, ho voninahitra Andriamanitra ray ny fiainanao, ho voninahitra Andriamanitra ray ny fitarianao, ho voninahitra Andriamanitra ray ny antom-pisianao. Ko dia mahare zary namako ary mandra-piaona indray. Makasitraka anao nanaraka niny fandaarana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao zany dia tiavo, zarao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao eto, dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.